Andriamatombaky Alphonse izay parlementaire CT kosa mofo dia nilaza fa tokony hisy ny commissionna manokana isahana ny fanadihadiana amin'izay raharaha any atsimo izay fanazavana azy. Tokoa ty resaka raharaha any atsimo ty tatokato hoe marina zay satria io ny tanany sainy be sy maro noho ny hoe misy génocide misy mpanao politika tafiditra ao anatiny io sy ny sisa fa amiko dia zao misy zavatra anankiroa tokony jerena. Ny tenako zao dia anisan'ny nanao antso avy voalohany mba hidina ny miaramila any hampandry fahalemana ny tany any satria mijaly ny olona no miasa andahalo. Rehefa nidina tany ny miaramila tonga tany dia nisy resaka amin'izao fotoana zao hoe bon ny miaramila manao ny ataony hoe misy miaramila manao an'izao manao an'izao. Misy ireo miaramila ireo rehefa tonga any dia nisy nanao fanambarana nomaly misy nilaza fa hoe misy mpanao politika tafiditra ao anatin'io raharaha ao ny cité anaran'olona. Ohatra koa zao tany aloha tany nisy antononiko ny anarany général Manakay zay nanao conférence de presse koa izy dia nilaza ny cité anaran'olona. Zany hoe raha fitina zany dia nisy zavatra be da be mifamahofaho amin'ny resaka atsimo tsy fantatra ny tena marina ka amiko zany dia tokony hanangana commission d'enquête indépendante. Io ihany no ahafahantsika milaza hoe tia ny tena marina amin'io resaka io fa mora loatra ny miaccuse olona hoe nanao an'izao fa ny preuve tsy ho ampelatana.